antsika ny fampivavahana famaranana ny fankalazana Andriamanitra noho ny fahadimitaona fiangonana Afosy. Mirabantsika rehetra tonga eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao, izany ireo izay mamaly ny tafo ankehitriny. Ao ianareo izay nasiana manokana rehefa eo ka namaly ny antso hanosona ny mpianakavy finoana eto an-toerana sy ankalazan'Andriamanitra miaraka amin'izy. Amin'ireo rehetra ny fahasoavana sy fiainana an'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompoko. Dia araka ny antso narototo isika amin'ny salamo faha-enina andro zato. Alleluia. Ary indrindra teo amin'ny sandro ny fiangonana izao
nandritra izay fotoana maro izay. Tompo, ataoko hitsapanay famasinanao ny volo amin'izao maraina izao tompo, ary ataoko hitsapanay fananolotra nolotra ianao hitery nokatra ny fona ianao handray ary nokatra ny saina vonona ny firalay amin'i Jesosy manomboka eto ny fianao tany ny fiarahamonina amin'ny firenena rehetra. Koa mitahiny fahaizana anjara rehetra tompo tanirapiratra voninahitrananao ka tsisy ala-mainy eto eto fanavaozana avy aminao. Dia tinonenina an'i Jesosy koa ny fiangonana ny anjo fanay amiasa masina izao avaratra izao. Amen. Manazana sara mietreritra tsara ny tezy vakio manambara misy tompon'Andriamanitra amintsika. Koa amin'izany inona na inona tianareo atao amin'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpamokatra. Midira amin'ny vavahady eto ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makana ny fahaverezana ka maro miditrana. Fa eto ny vavahady atery ny lalana izay makana ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Hitandrema ianareo mandao vao fitaky ny mpaminany santoka izay makao ianareo amin'ny fitaky ny sanokondry fa ao anatiny dia amin'ny dia ny koa izy. Ny vony no ampahatananareo azy. Amin'ity voaloboka amin'ny tsilovany olona na aviavy amin'ny songosono dia toy izany ny azo tsara rehetra dia mamoa voatsara fa ny azo ratsy dia mamoa voaratsy. Ny azo tsara dia tsy mety mamoa voatsara ratsy ary ny azo ratsy mety mamoa voatsara. Ny azo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia hikapay ka tsy hanatiavo ka dia ny vony no ahafantaranareo azy. Zany dia Andriamanitra izay ovakely tamintsika, norenesintsika, koa samy mahatsapa nefitsika fa mbola ololanitra dia solafaka, mbola mandeha tany dia maroto. Miara-panazy dia zay koa zava-misy koa andisika miaraka hifona amin'Andriamanitra angataka fa mananokeloka manasa ny tsirairay manaraka ao ao izao mivavaka fiadezoka izao mivavaka izy. Tompo maso raha mandreny sitraponao izahay dia menatra amin'ny ainy mitsipikao dia tsy tia fanatrikainao satria mbola feno tsy fahamondrena ny fiainana tsirairay azy. Mbola misy fahamotona izay tokony hifonana saingatana famelan-keloka aminao koa miaino tompony fitarainany tsirairay amin'ny poany amin'izay rehetra nampalahelo fananao masina teo amin'ny fiainany tsirairay mangataka ranany Jesosy mbola manakery amin'izao fotoana izao anaty hoanahy tsirairay avy anafaka nahy fahotanay. Amen. Andriamanitra Amen.
Madagasikara itsangana andrany teny famelan-keloka zay atotandriamanitra fontsika. Ary raha misy manota dia marina sy vava ao amin'ny raha isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Raha mety ho fampitantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fampitantsika sy manatoantsika afaka amin'ny tsy fahamarina rehetra ka hoy ny Tompo amintsika tsirairay avy hoavelany noho ny anarany masina. Amen. Di casare un solo una rua,
Mivavaksiketu. Andriamanitra ray sy tamin'ny fanahy masina mbola faly midera sy mampalaza indray zahay ny piandro no menao anay ity. Raha eo fantatrao fa andro famarana fankalazana fahadimy taona ny fiangonana ity ny andro anio. Koa mangataka aminao ary Jesosy malalo ny amin'ireo tanora anay tanora ty fiangonana ity miaraka amin'ireo ankizy mbola madinika ankehitriny. Jesosy eo ireo tanora ireo no avy n'ity fiangonana ity hitantana ty fiangonana ity indray manomboka amin'izao ary efa hiomany ho amin'izany fitondrana ny hafatrao fitondrana ny teninao ho amin'ity fiangonana ity amin'ny ho avy indray. Koa mivavaka aminao mangataka aminao raha eo maro tokoa ny asany ratsy izay nitaona ny tanora hanalavitra anao ny fomba n'izao tontolo izao. Koa mangataka anao raha eo irano fanahy masinao mba ho amin'ireo tanora ireo indrindra mba taona azy ireo hitarika azy ireo hitodika aminao Jesosy Tompo fa indrindra hatahotra anao Andriamanitra eo amin'ny fiainana rehetra. Ampahatsiarovy azy fanahy masinao fa ny fiainana dia miankina tanteraka amin'ilay Jesosy Tompo izao tontolo izao. Koa ampio izy ireo naiza lehany ninona nataony mba hatsiaronao mandrakariva Jesosy eo fa izany any tatongavana amin'ny tanjona izay efa nomaninao ho azy ireo dia ny fiainana mandrakizay. Tsy ampy teninao izy mba ampio Tompo tao isanandro hitodika aminao Jesosy hianatra ny teninao isanandro. Mivavaka koa izay ankehitriny ho an'ireo ankizy mbola madinika. Raha eo tsy ampy tokoa ny fahaizanay ray aman-dreny ny fitaizana azy ireo. Koa mangataka anao koa hatrany hiaraka amin'ireo ankizy madinika izay tsy tompo ny tenany akory fa ianao Andriamanitra ray ny fanantenana ray aman-dreny anitsy ny lalana eny hitondra azy isanandro ho eo nilanao Jesosy Tompo. Sambatra izay manana anao Jesosy io dia izany tokoa ny fanantenanao amin'ity fiangonana ity amin'ireo ankizy madinika izay miandrandranao. Anao izy ireo Jesosy io efa nifidinao ankehitriny ho aza avela intsony hanalavitra ny valan'ondry efa notarianao azy fa atao izay hatonana azy amin'ity fiangonana ity. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen. Rehefa hita dia
faly tokoa ary ny tany manentana oloaran'oloky. Ny finerana izay amintsany amity dia niry volotara sy zozoro. Ary isy lalambe any dia lalana mivoatra izay atao hoe lalan'ny fahamasinana. Tsy mba andizany tsy madio, fa Jehova omba azy, fa izay mandeha amin'ny lalana dia tsy diso any na dia ny adala azy. Any tsy hisy liona sady tsy akana amin'ny masiky, tsy atao reny fa navotana no andia azy. Eny, navotan'i Jehova iverina ka akanjoina amin'ny fioriana. Ary ny fifaliana mandrakizay ho eny andohany, azo fifaliana sy firavoravoana izy ka dia andositra ny alahelo sy ny fizaitona. Toizantsika ny famakina ny teny soratra masina. Izany dia hitanareo amin'ny testamenta vaovao amin'ny epistily fataon'i Jakoba. Jakoba toko fahadimy, raintsika eo amin'ny andininy fahafolo, dia tsara eo amin'ny andininy fahafolo. Dia fahita dia vakiantsika amin'ny aran'nytompo. Ary amin'izany dia maharita tsara raharaha manapiaviny tompo. Ino ny mpiasa tany miampy votatsoa amin'ny tany ka maharitra amin'izay, amin'izany manatazony ny ranolohana aloha sy aoriana. Maharita koa ianareo mampahiriza amin'ny fonareo fa efa ny akaiky ny fiavian'ny tompo. Aza mifampinonono rahalahy fandraoko eloana ianareo. Ino ny mpitsara efa mitsangana eo ambony varavara. Ry rahalahy, oka no mpaminany izay teny tamin'ny anaran'ny tompo no anareo fianarana sy fandeferam-pahoriana sy ny fahalalana. Sangana ny fianarana. Toizatsika izany ny famakian-teny, ny filazantsara ny natiora, antoko faharay ambin'ny folo, andiny faharoa ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo. Amin'ny anaran'ny tompony hamakiantsika amin'izany. Ary rehefa reny Jaona tao an-trano maizina ny asa nataon'i Kristy, dia naniraka ny mpianany izy anao aminy hoe: ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Ary Jesosy namarika nanao taminy hoe: mandehana ianareo ka ambarao amin'ny Jaona izao renareo sy hitanareo izao. Mahiratra ny jano ary afaka ny mandringy, diovina ny boka ary malady ny mareny, atsangana ny maty ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara. Ary sambatra izay tsy tafitorana noho ny aminy. Ary noho ny lasa ireny dia vao nilaza Jaona tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe: izaho inona no nivoahanareo nankany anefitra? Volotara no zozon'ny rivotra va? Sa izaho inona no nivoahanareo? Olona mitafy soa va? Indro ny mitafy soa dia ao an-tranon'ny mpanjaka. Sa izaho inona no nivoahanareo? Mpaminany va? Eny, hoy izaho aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy. Misy ilay voasoratra hoe: indro izaho maniraka ny hirako ianohanao, izay amboatra ny lalanao eo anohanao. Lazaiko aminareo marina tokoa, amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe noho i Jaona mpanao batisa. Nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra dia lehibe noho izy. Hiaraka nona ny fanekam-ponona izay resantsika amin'ny kristianina maneran'izao tontolo izao Salve,
dia di fantasia di masa saya
nadiavana teka Jesosy misy tena fanambarana izy hoe misy rehefa tonga ny tombo tonga disy tsy hoe mila zany sady tsy mila mivelaka ny tombo fa ny antony dia misy tena zay rehefa tsy tonga teo rehefa tsy tonga teo amin'ny tsakapomela rehefa disy misy tena azy bebaka teo anatreny satria izy mitondra vahoazy tombo tsakalava teny minazizany itelo manambarany fanamasina tarana mainara sy feloray vanendano tamin'izao hoe io izy azo misalasary ianao ahitino zanaka malala izay sitra koa zany amin'ny jaoty voalohany any manambara ataka oty malagasy nampiteneny fanahy mihitsy zanaka ino zan'olon'andriamanitra izay manasitra ny fahotana izao tontolo izao zay amin'iny any fa ty jaona ty zay tolon'batisa filebana dia tsy mahazaka fahotana mitanjokisondrika teo amin'ny fitondrana teo zany zay retsika hoe ambady vadin-drahany tsy azo atao fitsangajangana fitondrana tena maroto dia zay zavatra zay tsy namelana jona fa tsy maintsy tondrony tamintana tsy azo atao ireo zavatra izao nefa rano dia fantatsika fa natena apoza hoe antrano maizina ijaona trano maizina ijaona fantatsika io zay mantsy hoe trano maizina zay fa tsy migasy izy zany tsy haiko plastany tena maizina be tokoa manamana fa rehefa mazina lazaina dia hoe miaro anaty fiarahamonina votazona tsy manana fahafahana tsy haiko seseho any amin'ny fikany aho mifoza mety mafimafy any any nouvelle no tsaratsara fa any amintsika dia maizina tany mandady tahaka izy mahazo mijaona mety midika hoe maizina tany mandady io tena kristianina dia rehefa tsy mahita mangirana mihitsy tsika zay atao rehefa tsy misy zavatra mazaka zany indraindray na mivavaka ohatrany hoe manafafofarazo andriamanitra zao nandraneokio zay atao rehefa tsy mety faraisina amin'ny hafa tsy azo antoka zay rehefa ambalo tsy azon'ny olona dia maizy nantaremanzay ametranomaizina zany nahazo mijonona teto ametranomaizina zavatra seho nefa dia zao na dia teo ary zavatra misy a tokony azo miantoka mihitsy ino misy satria faramasina mihitsy no manambara taminy dia tonga misarasanany tonga misarasanany zao anatin'ny maizina dia mitady verinany mazava ao anatin'ny fanangejana dia tena afaka amin'izao fanangejana zany ana fahafahana izay tahaka ny teo zay zava-misy ary rehefa teo izy ny anona fahafahana nananjony dia mivanginy mpiaina dia miafaka nandiraka ny mpianana ohatra zay tsy misy maizina mitany mangaitra dia nanefa mpianatra ngana mikazao manotanio tanio Jesosy hoe ianao vano izy sambola le hoavy sa lafa no mampiasantsika lasa rehefa nasay raisitsika mitoerana zavatra zany fanahita zavatra rehetra tonga amin'izany zay mahaolomelona azy zay mahaolomelona tsy ary aza dino fa tsy pino misalasary tsy pino tsy misalasary zany no misalasary no dia raha tsy milo fa isika pino foana misalasary zany ary matetika mihitsy ary kanefa tsy mihatsara zany tsy mihatsara mihitsy zany a dia manambara antsika fa nijonona azy vobara teo hoe lehibe indrindra ho azy natera behivavy izy Jesosy izy tsy ao anatiny zay izy koa Jesosy koa natera behivavy dia izy lehibe indrindra mitomba kanefa zay kely indrindra nyvatikan'andra mbola lehibe izy dia jonona raha zany tao anatin'ny fisalazana promaika fa isika rehefa trotran'izay a dia jonona ihany no orasa sy fitaratra sy fianarana mitary ny tompo izy izy no tetavitsy google ve sa Facebook sa am'izao tonjaty fahaizao izy no tetavitsika ny tompo no mitejary voalohanindrindra zay niavatra voalohany amintsika any any mibahona zao nefa ne mahavalina raha mijery amin'ity teny ity
fa tsy mivavaka izy. Atao fahasamihafana io. Zay mahazo antsika. Izy anao Andriamanitra zay farapahazo antsika mifiaina rehefa misy famonjena io na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny tokantrano. Izy anao fantaina ke zany fa tsy vavaka. Zay ary raha jerentsika mivalina eto vatantanina no mety. Tsy teniny zao hoe izy anao kozay ilo misy izy azotoantoka fa mahasorotana maizina tena mahatsirana tena tsy fahamarena mahatonga vakoa zay ke tena tia atao mpanafana azy anatin'izany fahamarizina izany fa hoe vatangatana haka izay tamina mivavaka le izy zay mpazantsika mitena na vatantanina no azo miavo hoe lazao azy fa ny zamba mamotra marena mandre sisa voameny afahafa ihany ataony amin'ny hetra faizana mampitra eto mampitra ny fiaina zay zany raha mandraikitra fahamasika rehetrarehetra ohatra hoe fisarazana azy tisy amin'ny fiainantsika tsy tazana tompo aminao anaty fisarazana sy anaty famazina ary indrindra anana fiainam-bataka fa tsy fiainam-panontaniana zay ataon'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Lasa misy antsika hoe tsy mitsika misy antsika soa. Zay da lazao azy zany dia rehefa rano tapahana zao. Misy an'izany anniversaire moa zany tsy herintaona nahateraham-panjaka ireo miazakazaka ireo zany ireo ino ny tiana hoentinao mahafinaritra dianao dia ny vadiny manteny homizaona homizana. Dia natao ilay izy na dia fanohitra tamin'ny trisitry pantsaka dia natao izy satria efa mampanantenana. Dia io zany dia tsy velona kely zany dia tsy le hoe raha matoa zay maka ny lohan'izao ity dia mitady fanafana. Ohatra hoe mitady solona zany efa maty io tranquille am'izay azy amin'ny fiainako. Raha tsy eo tsiny io afaka manao zay tiako atao indrindra miaina amin'ny fahotana tsy misy manombonombo amin'ny latsatanana intsony zay ny azo fahaizana. Zay ny raha matoa fanjamina rehefa fa tsy amintsika mitahaka izany ary tsy olona izy mitondra fahotantsika sy solona atao mitondra fahafahana antsika fa zavatra hafa. Baiboly milaza fanampiny Jesosy mitondra fahotana zao tontolo zao manodidina voalohany efa marany an'izay zany izy mitondra fahotan'ny olony dia tany ny famonjena mila faharetana tsara momba ny zorona moa dia kely maty izy kanefa zao no tonga-tsaina. Raha atao mitantara raha ohatra telo mitepolo taona ny tompo molana azy fijarina olombolana milana izy rola zao mamapy taloha dia atao mitepolo taona mitepolo taona sy tapaka jaona novolona tapahandro tena mahitena mba miteka fanontena amin'ny kosa kosantsirara i Jesosy izy izany sisisa nefa ny sady avany no nanamboatra amin'ny lalana izay jiafany nanamboatra ny ministerany zany sy miraka natao amin'ny toky abarona zavatra maro karakana dia zao eo ny tonantsika kely betsaka fantena mipetraka dia hoe ina nanovatsika azy ina nanovatsika azy teo fiaina ejerina hoe ka tesaka fikatoavana tranovolomna tranofarany trano fahotana tranofampatesana vita teraka nan'Andriamanitra azy dia efa misoratra ny azy zany tsy milaza hoe mahadididio tanteraka ny nanena azy hitaka ny tsy lasy tsy mahadidio tanteraka ary vitateo lan'Andriamanitra azy ny fotoana zay avy tamin'ny lan'Andriamanitra tsika tsiraiavy na firy taontsika dia hainy manetra ny tany misy keo amintsika zay mianaka ohatr'izany mitady anjara fampony amin'ny fiangonana dia mbola Andriamanitra tombonao satria samy hafa ny olona zay manompo Andriamanitra sy izay tsy manompo n'Andriamanitra raha tsy hijery hafa-tsy ny fiainana tsona tamin'n'izitsika
izay voamaraka ny amin'izay resina terana ohatra Jesosy Kristy tompozany. Eto ty tany ity efa hitan'ny olona fahazavana izay tainao mahafanasy ny taninao mahatry Kristian'Andriamanitra anao. Ndraindray discours ilaina tsy maintsy atao kanefa ny fihetsika sy ny fitondran-tena sy fijona-bavibe efa mazava hitam-pirenena ary jaonara ndraindray zay mandeha sy manontany momba ny Jesosy dia misy Jesosy fa ifanaveza manao asa zao hoe ay aloko mifamintanena fahafanavezana mijona satria azy dia fampiresaka azy fahasorany tentsika hoe avandandriamanitra dia misy izy zao hoe manino reo tsy azy araky tentsika hoe zava-olombelo manahina fa ny olona reo zany manaiky azy asan'izao nafoy ary foy de foy ary le nanatakerahanyiraka dia olona maro be nahita ny mantro maro be ny olona bela maro be ny olona sy nasa mpianatry Jesosy mihitsy azy raha tsy resaka fa tsy roa folola zay fidina manokana ho apôstôly isika tsirairay isika rehetra zay fidinana Jesosy zay mandeha teo amin'ny azy dia mahatsapa fa izy mitondra ny fahotanatsika ary tsika io tsy afaka ampitovy-tenantsika amin'ny raha matosy mpanjaka rehetra izay nanao fahotana lehibe hitapirenena manana ny fahotanatsika zay mila tsiovana ihany koa tsika amin'ny mila sasana ary mila hoentina mpitelo eo zay tsy hijaona maty izany fa Jesosy Kristy na dia ohatra ho antsika teo amin'ny tany teo amin'ny fiaina foilena miaratsona ny fianarana voalohany no kristianina hitra voalohany zay Kristy Jesosy zany ty matiko fadimy izy na tsy tonga andrava lalàna mampanana fatongana tantera izy ireo nahatanteraka ny lalàna sy ny mpaminana izy ireo tsy nanota tamin'ny tera-bivavy kanefa izy zany mitondra ny fahotanatsika rehetra mikasojina mila tsarovana zany azy dika fa tsika fanasany tompony fa ataotsika rehefa eo zany mila tsarovana zany raha fa na dia misy karazany eo ny fiangonana eo ny tafo eo ny faritany eo ny nasionaly raha titsika tsy fahotana zany mahoe afinaritra atsika mety amintsika tsy misika efa solapaka dia solapaka atsika efa solapaka dia solapaka tsika eo manadina Jesosy ihany tsy solapaka zany tsy solapaka izy efa mbola ray mifona antsika raha aseny razaka sy finaritra eo azy rehetra finaritra antsika tsirairay avy no tady manana ny anjara fampona hoanjy efa manana hoanjy tsy mbola manana dia tsy hanyemenana mahita ny anjara fampona ny fiangonana raha manana Jesosy reo azo antoka ny manitra manana anjara fampona reo dia misy fitahiry manjatsika dia mizao fiainana ratsy tsy hovavim-bela amin'izany tsy ampy fiainana malala fa betsaka efa teny rehefa nomboka fananjara fampona teo amin'ny fiainako ka nisy fahoriana atao ka nisy fanenjena atao tendraza salavitra amin'izany taka ny mijaona Paul-Batisa tahy fon'Andriamanitra fiainana na ho foy zany na ho lavo zany amen. Zay rehetra anatin'ny sampana fito eto amin'ny voalohany mitsanga ny toerana ihany miaraka amin'ny andro
sapana fito misy atomidelo sapana fiona dia tsangana sikeraka anavao fanoratelatsika mivampolo dia mbola tsy mitsangana moa zany a mbola manakotony sy jerevana ny anjara vampona zany ifatsy flamin'andriamanitra ho azy tsangana amin'ny sapana rehetra eto toerana anao mira valo amin'ny sy efajato isika no dimovolohany faharoa